mahakasika an'izay sarandalana ho an'ny zotra geza ihany moa dia fantatra fa hitoeram-pitso ny fiaonana eo amin'ny solombavam-bahoaka ny Antsimindramony Andriamatoa Arzaonarandriamarala sy ny solotenany coopérative UCTS tongavana amin'ny marimaritra iraisana ampiarina ao anatin'ny fotoana fohy miandry ny fipetrahan'ny gouvernemanta vaovao kosa moa ny tenany mba ahafahany mifanantona ijerevana vahaolana maharitra ao anatin'ny izay fanazavana misimisy kokoa ary. Rehefa mivory izahay dia hita zany marimaritra iraisana aloha fa tsy ampiakarina zany ny sarandalana aloha ao amin'ny zotra ao Antsimindramony ao amin'ny UCTS izany. Zany hoe tokony hiakatra rapitso izy io dia tsisy zany ny fampiakarana an'ilay izy fa ivory ihany izay rapitso dia rapitso ihany mba ahitana vahaolana maharitra an'ilay izy satria le zavatra ho ataonay zao zany hoe fampiakarana an'ilay izy ao anatin'ny fotoana fohy mandrapitsanga ny gouvernemanta ary mandrapisiny dinidinika eo amin'ny fitondram-panjakana ary anisan'ny angatahako amin'ny fitondram-panjakana mihitsy mba hijeren'izay aingana dia aingana satria raha tsika malala fa eto Madagasikara dia tsy misy ny ataontsika hoe transport public avy any amin'ny fanjakana zany ohatran'ireny hoe mitatitra ny mpianatra maimaim-poana na mitatitra n'ireny olona efa misotro ronono ireny maimaim-poana noho izany zany coopérative privé ny tena miasa eto Madagasikara. Ireo coopérative privé ireo nefany vokatry ny fiakaran'ny solika izay eto an-teneny teo dia efa manomboka tsy misy tsony ny tombony dia atao zany izay jerevana marimaritra iraisana zavatra maharitra indrindra dia fifanantonana eo fitondram-panjakana satria andraikitra ny fitondram-panjakana mihitsy zany hoe mijery ny olana eo amin'ny fitateram-bahoaka.